Aptra pisciculture paysanne manolotra anao tantara momba ny teknika hampamokarana zanatrondro-karpa tanimbary. Ity tantara ity dia novolafolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny famparetana ny fiompiana anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement BMZ na ny ministère fédéral himsana ny fiara-miasa radio-karena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Raha miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Natao an'ireo tantsasy ireo mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana natsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezan'ny teknika ampiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao dia aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jons ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy-trondro efa matianina. Ireo amelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, rarezatra ary ny teknisiana. Ny atody mandra-pahatonga azy ho zanatrondro. Ao mandroso daholo dia mipetrapetra aloha hoe tsy eny sady tohizana ihany ny resake. Misaotra rea. Ao tonga dia arosolo raha vao fa sao dia maika ny olona. Tonga dia mahazo daholo fa io re masake. Fa mba mety anatody ihany ve zao reo reny trondro reo e? Tamin'ny heritaona izay mantsy somary elaela kely vao nanatodiko. Ka tamin'iny anie raha vao nalota ny rano vokatra ny fandrosendrabesa tanimbary teo ambony teo sady mety voakotaba ihany koa reo reny trondro e. Za mihitsy e. Zay le ndresantsika teny an-tsaha. Mila rano madio sy fahanginana mandritry ny fampanatodizana. Raha ny tokony ho izy mantsy dia tokony ho ny ampitso maraina ihany dia efa tokony ahita atody eny amin'ny talatalantsika. Mila rano maso koa ve zany ny fanatodizan'ny trondro e. Ny mantsy dia atambo hatrao ny lahy sy ny vavy ary tsy mikitika azy raha tsy efa maka zanatrondroko. Tena mila raha maso mihitsy raha vivy ary sarahana avy hatramin'ny atody sy ny ray aman-dreny trondro rehefa vita ny fanatodizana. Hay vare. Zany ve tsy hamon'ny atody e. Sady ny reny karpa sy ny laina anie miaro ny atody amin'ny bibikely e. Zay nge hoahy e. Mamy be le vao mangandravaoko. Sady tsy ho sarotra be ve zany ny amindra ny atody trondro zany e. Tena ilaina fitandremana rehefa natotosana ny famondrana atody e. Saromana lamba mando ny talatalana efa misy atody ary kendrena tsy ho azon'ny rivotra sy ny masoandro. Ka noho izany amin'ny maraina na ny hariva ny tena tsara natanterahana azy. Ny azo ao ny fanaoko entoko amin'ny fitaovana misy rano toy ny sao ny atody raha toa ka lavitra ny toerana amindrana azy ary toerana misy rano mitovitovy maripana amin'ny toerana fampanatodizana no amindrana sy anafoizana ny atody. Mila rano madio sy be oksizena mantsy ny atody. Maharitra roka hatramin'ny efatrandro ny fahafoizana arakaraky ny hafanana. Andro any aloha ny vomangana dia tsy tena mazava amiko ary zay resahanareo e. Niary efa misy zanatrondro tsara afaka hovidiko ataviziko dia efa ampy azy zaiko. Vavety kosa na mareto vomanganareo reto raha vao Tony zao tena mety amin'ny sakafon'ny zanatrondro sady ela tony voalaniny tena angeza nge izany Tena tsara tokoa nge izany raha vao e. Sady tena mipasaka tsara mahitsy. Aleo ararotiky deny zao satria efa nitenen'ny rarezatra ihany hoe efa ny zanatrondro ve mila omena sakafo. Sady resaka koa mana malambeko. Ny anao ve zany moa raha vivy tsy omena sakafo mihitsy ny zanatrondro mandram-pivarotra azy Zany efa lazaiko aminareo zany e. Ny fantatro dia rehefa ao anaty rano izy dia efa mety zay. Tena mila omena sakafo ny zanatrondro raha voafoy e. Zany nahatonga ny teny teo hoe mety ho an'ny zanatrondro tsara reto vomanga reto e. Ny azo ao manga hazo sy vomanga ro tambolo be natokako ho an'ny zanatrondroko e. Mety ihany reny raha rezatra saingy tsy mitondra hery fanorenana ho azy
sady raha zay fiofanana azoko hatramin'izay zay de hoe mbola mandevy tamenaka izy aloha raha vao foy ary afaka efatrandro vao omena sakafo mitondra hery fanorenana sy hery fiasana sahaza mivavany zanatr'ondro sa tsy zany molina izy ry teknisianina mariny zanitra solo fa ampiko fotsiny mandalo dingana na ambara tonga maromaro ny atody vao tonga zanakaropa ny atody hita ho ariana fanatodizana ny zanatr'ondro mbola tsy mena sakafo ireo zanatr'ondro kely raha voafoy satria mbola tsy misokatra ny vavany ary mbola mandevy tamenaka ohatry ny akoho kely voafoy izy mandritro ny rokatra amin'ny efatrandro mitovy amin'ny fotoana nafoizana izy ireo miaina amin'ny alalan'ny masokoditra izy noho tsy fananany solona avokavoka rano madio sy mitsatoka betsaka oksigène no ilainy mandritra ireo fotoana ireo ny soerina efa mialany ny tahiry-tsakafo ao anatin'ny vatany eo ary manomboka misokatra ny vavany mila manome tamenaka atody masaka avy nandrahoana tamin'ny akorany io lo antsoina hoe œuf dur roa na efatrandro aorinany nafoizany mandritra ny efatrandro no anomezana an'izany ary tohizana amin'ny fizarana fanampy-tsakafo miendrika koba toy ny koba vary ny koba katsaka ny soza tamenaka atody esy raha solo na ny ololaza sarotra ary mahalana vao mba mihinana an'izanyko ny trondrondray ve no mene ka arakaraky ny fikarakarana ny raha vivo ny vokatre raha te azo vokatra tsara ianao de mila mandany vola ihany koa atody efatra vera vivo de 2 ariary ane zany raha misy vidiny zanatr'ondro misy 20 fotsiny amin'ny 100 ane zany nefa mety azo 10 mahery mihitsy ianao ka ny azo efa misy atody efatra tsy nampikotrehako mihitsy aoko zay no manko any zanatr'ondro de tsy omena sakafo afa-tsy ny atody ihany ve zany mandra-pahalehibeany raha vatany vao mahita atody-trondro ianao de manomana famokarana rotifera anatina toerana fanapariahana foizany atody aoriany fihinanany tamenaka atody masaka ndranoana ny zanatr'ondro de afindrany amin'ny toerana efa misy rotifera mba hitoy ny sakafony inona tsara hoe teknisianina ferafera inona hoe rotifera re raha vivy bibikely madinika tsy hita maso foto-tsakafon'ny zanatr'ondro izy io rotifera atao ahoana moa zany fahazahoana an'izany rasolo mametraka mololo na bozaka maina ao anaty toerana efa misy rano ka 5 na 7 andro aorinany nametrahana azy no miforona ny rotifera fa firy andro moa zany no ihinanany zanatr'ondro an'ity atao hoe rotifera mandritra ny herinandro eo no ihinanany rotifera irery aorin'izay de tsy ho ampy azy itsony ny rotifera ka ilana paritaka ro zanatr'ondro any amin'ny tambary fanapariahana efa no amasahana ny rano miloko maitso iny no afatarana fa masaka ny rano ary iny loko iny no midika fa misy ilay bibikely zava-maniry tsy hita maso zay lasa sakafo ny zanatr'ondro araka ny fampiofanana nomen'ny teknisianina ko zay mihitsy ka ary azo atao an-trano no mitondra fanampy-tsakafo azy ireo mandritra izany fotoana izany toy ny koby izay efa voaresakintsika teny aloha ary ezahana ho sakafo kely noho ny abean'ny vavany ary masaka no omena azy ary hitako moa ny zanatr'ondronareo raha vao ny tsara sady mora mitomboko ay ampy sakafo satria voakarakara tsara zao ry zareo efa lany ihany ty vomanga ka misaotra betsaka amin'ny fikarakarana fa voky amin'ny herinandro indray mantsy vao afaka mandalo ka sao de mbola misy fanontaniana ny aminareo mpiangamby zay raha ny androany fa amin'ny manaraka manamafy zay tsy feno fa ny maro-pandalovanareo ve tsy asiana sonia aleo rehefa ataoko any amin'ny rapiresy fa eny mba misy fitomboka mena sady vao andalo anao fanjoin'ireo mpanatavitr'ondro eny mihitsy azy zao zay fa de mandra-piona daholo velomary aptra pisciculture paysanne nanolotra anao teo tantara momba ny teknika hampamokarana zanatr'ondro karpa tambary
tantara no volavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetika asa ho an'ny fampaharetana ny fiompina anaty rano eto Madagasikara, Sampanasa 1, izay vatsiany ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ny ministère fédéral misahana ny fiara-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iara-miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao ho an'ireo tantsasy ireo mpamokatra lina amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azo ny ampiarana. Izarana fahalalana ho azy ireo saingy tsy ampy anefa ity ifehezany teknika mpiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APDRA, ny CSA, ny sapandrarapatra ny jonso ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompy trondro efa matianina. Ireo namelona ny tantara, rasolo, ravao, ravivy, radone, raresatra ary ny teknisianina. Arahantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny toerana fanapariahana ny zanatrondro.